Lafomba vao manasongadina ny finoana koa sary no isarahantsika isy ny voka-dehibe tanterahan'ireo avy eo anivon'ny FJKM Manankasina Zoaran'ny Martiora ho amin'ny alahady avy izao fandaram-potoana maromaro no ho hita ao amin'io andron'ny alahady io araka izao fanampanazavana manaraka izao. Anatanteraka voka-dehibe ny FJKM Manankasina Zoaran'ny Martiora ny alahady folomeo avy izao. Ny voka-dehibe dia fotoan-dehibe tanterahan'izy ireo indray mandeha isa-taona. Natao indrindra mba isaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiana noraisina taminy nandritry ny taona. Ampiavaka io voka-dehibe tao amin'ny FJKM Manankasina Zoaran'ny Martiora io ihany koa ny fanohizana ny ezaka amin'ny fanamboarana ny trano fiangonana vaovao ka ny famitana ny altara sy ny pulpitra no tanjona amin'izao manaraka izao. Ho fanampiana ny fahatongavan'ny zanakam-pelezana eny Manankasina dia efa misy ny fiara iombonana izay nomanin'izy ireo izay enga eny Vasakosy amin'ny fitora maraina amin'ny alahady folome io. Ndraiky ny fotoana amin'ny fanatanterahana ny voka-dehibe ao amin'ny fiangonana FJKM Manankasina Zoaran'ny Martiora. Ka manao antso ho an'ny fiangonana ny taranaka rehetra na ny an-tanindrazana na zanakam-pelezana eto Antananarivo mba atsiaro sy iombavaka amin'ny fotoan-dehibe io. Zay anatanterantsika ny voka-dehibe fanaontsika isa-taona. Ny fotoana moa dia ny alahady 10 volana May manomboka amin'ny 7 sasany mariana fa amin'ny fotoana ihany koa dia mbola misy ny fandraisana anjara amin'ny asa famotarana amin'ny fiangonana. Zay efa mandroso tsara amin'izao fotoana izao. Zay eo amin'ny fanatanterahana ny fanamboarana ny pulpitra sy ny altara sika izao. Misy fiara-miainga eny amin'ny Vasakosy araka mahazatra amin'ny fitora maraina dia azadino ny fiangonana FJKM Manankasina Zoaran'ny Martiora alahady 10 volana May manomboka amin'ny 7 sasany ny fanompoko vavahana. Dia antenaina fa samy ezaka ho tonga maro ireo kristianina sy ireo zanakam-pelezana avy eo amin'ny FJKM Manankasina Zoaran'ny Martiora amin'ny alahady folome io mba anatrika ny voka-dehibe ny fiangonana. Efa misy raha teo ny sakafo isan-karazany homanina eny an-toerana. Dia iny vaovao ny fonony ihany koa tompolasy tompoko vavy no entiko isarahana aminao tamin'ity takarivan'ny zoma mahafinaritra ity isaorana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV atao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay azadiny fa mitohatra ihany koa ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV izay natao indrindra nomezana fahafampo antsika mpijery any tokantrano any mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.